finoana sy famonjena, finoana sy famonjena. Ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao toviteny fampianarana alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsisy kilema sy ny fampianaran'i Kristy idiranao amin'ny fiainana mandrakizay. Izay irahanao amin'ny paster Maurice Rakotoarimanana sy ireo mpiara-miasa aminy. Fa ho voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka. Epistily Jaona faharoa andininy fahasivy. Ankafaliana trany no iarabana antsika rehetra izay manaraka nyity fandarana finoana sy famonjena ity, izay fandarana anankiray izay tory anao ny teny tsisy kilema ilay fampianarany Kristia mba hitonanao anatiny tena famonjena marina avy amin'Andriamanitra. Efa fandarana maromaro izay ny fanarahantsika, nafantarantsika ny tena sitrapon'Andriamanitra tokoa ary nafantarantsika izay fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako manonona ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankonanao. Andeha apetratsika mambavaka avy hatrany izao fotoan'izao eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina ary eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra ihany koa. Mbola tsy mitsahatra misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra io, raha mbola afaka ifampianatra, ifandinika, ifampizara amin'ny alalan'ny teninao hatrany hatrany ao anatin'ity fandarana ity. Apetraka eo am-pelantananao izany Andriamanitra satria ny fampianarana tsy efa mifisainana maha-olombelona, fahendrena maha-olombelona ihany koa, mba tsy handraisany reto izay manaraka ny fandaranao manaraka izao fandarana izao Tompo, mba tsy ho fahendrena avy amin'ny olombelona na fahalalana avy amin'ny olombelona noraisina, fa tena fampianarana avy amin'ny alalan'ny tena sitraponao. Izany no angatahana ny fanahy masina mba hanazava, satria ny fananao dia fanampanazava Jesosy Kristy eo. Koa miasa eto ianao amin'ny alalan'ny ositra avy aminao Tompo, amin'ny alalan'ny fanahy masinao, ny alalan'ny tsiro saina avy aminao Tompo. Io izao fampianarana izao mba ho tafampita ho an'izay manaraka ary azava aminy tokoa izay sitraponao marina, ary anokatra ny sofiny tokoa izy andre, ary anokatra ny fony izy mba andray. Famonjena avy hatrany no tononona ho an'ny isam-batan'olona izay manaraka nyity fandarana ity. Saotra Tompo. Amen. Ny fampianarana izay raisitsika ao anatin'ity fotoana ity dia mikasika ny Paska. Mizara telo raha samy fiangonana kristianina ny ao anatin'izay Paska izay. Ao ny milaza fa tsy ilaina intsony no fitandremana ny Paska taty amin'ny fahafatesan'i Kristy, izany aty amin'ny testamenta vaovao, fa raisiny hoe fandraisana fanasan'ny Tompo dia efa Paska. Misy moa milaza hoe Paska isan'andro ihany koa ny Paska. Eo koa no milaza ihany koa fa ilaina ny Paska. Fa ireo izay milaza ihany koa hoe ilaina ny Paska dia mbola mizara roa ihany koa. Samy hafa ny daty anaovana izay Paska izay zany. Dia ho jerevantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe ilaina marina ve no mitandrana ny Paska sa efa
tamin'ny fotoanany testamenta taloha izany paska izany. Misy idiran'ny famonjena ve no fitandremana n'izany paska izany. Zany hoe na hitandrina ve ianao na tsy hitanjana dia tsy mahakasika amin'ny alalan'ny famonjena ve ny fitandremana n'izay paska izay. Inona marina no finoson'izany paska izany ho jerevantsika izany ao anatiny tia fandaharana ity. Araka nefa voalazantsika hoe ny fandarana dia mitory amin'ny atao hoe teny tsisy kilema. Teny tsisy kilema dia izany hoe fampianarana feno avy amin'Andriamanitra. Araka ny voalazan'ny soratra masina manko hoe raha misy manaisitra ozy izy dia isoron'Andriamanitra ny anjarany zany ao amin'ny hazonaina. Raha misy kosa manampy dia ampian'Andriamanitra loza izay efa anjo azy. Zany hoe feno zany ny fampianarana tian'Andriamanitra ho tongana amintsika. Tsy hoe tsy ampy, raha vao hoe tsy ampy izy dia misy kilema izay. Raha vao mihoatra ihany koa, satria misy mihoatra zavatra tsy voasoratra ao anatin'ny baiboly fa inina ampidirina ka tandremana arahana ao anatiny zany atao hoe fivavahana izany. Zay le atao hoe mihoatra, dia raha vao mihoatra koa zany dia na tsy ampy io na mihoatra dia mitovy ihany samy tsy tafiditra ao anatin'ilay famonjena zany valoza ny ao ambadika izay zavatra. Izay tsy maintsy tena hoe ikatsahantsika ny tena hoe sitrapon'Andriamanitra marina. Ny fivavahana tsy azo atao kitotoa, ny fivavahana tsy azo atao atsirambina, ny fivavahana tsy hoe rehefa mivavaka dia izay fotsiny, fa mila araka ny tena mpiandohana dia izao hoe mila matakatra ny sitrapon'Andriamanitra ianao ao anatin'ny fivavahana. Mila matakatra ihany koa ianao hoe reto ny tsy sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny fivavahana. Raha tena famonjena te handova fiainana mandrakizay marina no antony ivavahana. Zany hoe raha mivavaka ianao, aza mionona fotsiny hoe mivavaka dia ampy izay, fa tsara fatarina le fivavahana izay ataonao hoe avaizy io fivavahana io avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra avy io, avy amin'ny tenin'Andriamanitra avy io, zavatra takian'Andriamanitra idirana ao anatin'ny famonjena ve io fivavahana io. Ary izay no mahatonga antsika hijery an'ilay paska hoe manahoana marina ny fijerin'Andriamanitra ao anatin'izay paska izay. Ka ny zavatra hijerevantsika voalohany aloha dia fanontaniana mipetraka hoe inona ny atao hoe paska. Izay aloha ny valintsika voalohany, dia avy tsika mivelatra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Inona no atao hoe paska? Ka aty amin'ny paska amin'ny testamenta taloha ny jerevantsika voalohany dia ampifandraisantsika ny paska aty amin'ny testamenta vaovao dia ao anatiny izany no hijerevantsika hoe mbola ilaina marina ve no akatoa na hitandrina izany paska izany amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, tafiditra ao anatin'ilay lalan'ny fahamarinana ve no mitandrina izany paska izany. Valintsika avy hatrany ary ilay fanontaniana teo hoe inona no atao hoe paska. Levitikosy toko fahatelo amby roapolo. Levitikosy toko fahatelo amby roapolo andininy fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny andro fahaefatra amby folo amin'ny volana voalohany rehefa hariva dia paska Jehova. Zay zany no atao hoe paska aloha valin'ilay teny teo. Ny atao hoe paska amaritany ty tenin'Andriamanitra izay nivakitsika teo dia hoe ny harivan'ny andro fahaefatra amby folo amin'ny volana voalohany amin'ny taona io no atao hoe paska. Ray izay. Hijery anankiray koa tsika faharoa fanampy an'izay zavatra izay aty amin'ny Deuteronomia toko faha enina amby folo
eo amin'ny andininy faharoa. Deutéronome 4:40 andininy faharoa. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary vonoa ny Pasika Jehovah Andriamanitra ao dia ondry amanosy omby eo amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah amin'ny toerana ny anarany. Io koa zao dia mamaly an'ilay valiteny koa hoe ny atao hoe Pasika dia famonoana zanak'ondry. Reo roa reo zany no mitambatra no atao hoe Pasika raha ao anatin'ny testamenta vaovao. Voalohany, arivan'ny andro 14 amin'ny volana voalohany amin'ny taona no atao hoe Pasika. Ny Pasika tsy andro atoandro. Zay aloha tsara faritana zany. Tsy mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra na hoe diso fijery zany. Atao hoe diso fijery. Raha mieritreritra hoe amin'ny andro atoandro no atao hoe Pasika. Fa ilay voalaza ny tenin'Andriamanitra dia hoe ariva. Jerevantsika ilonge manamafy alay izy eo amin'ny Deutéronome eo hoe 4:40 io ihany. Dia manomboka amin'ny andininy 5 ka hatramin'ny 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Deutéronome 4:40 4:40 andininy 5 ka hatramin'ny 7 izay manamafy an'ilay Levitikosy 7:20 vakitsika voalohany teo fa arivan'ny andro 14 amin'ny volana voalohany no atao hoe Pasika fa tsy amin'ny andro atoandro. Vakitsika raha ny tenin'Andriamanitra izany tsisy azonao amonoana amin'ny Pasika ny tanàna rehetra izay omeny Jehovah Andriamanitra anao. Fa eo amin'ny fitoerana izay hofidian'i Jehovah Andriamanitra ao, ampitoerana ny anarany no amonoana azy rehefa ariva tokony ho maty masoandro dia tahaka ilay nivoanao avy tany Egypta. Zay rehefa tsara izay tenin'Andriamanitra izay. Hitantsika teo ilay hoe famonoana zanak'ondry ilay izy zany, ilay andro 14. Dia izy hoe ny tanàna rehetra ozy izy izay misy anao tsy azonao amonoana amin'ny Pasika ratsy toerana anankiray izay efa nofidian'i Jehovah amonoana amin'ny Pasika. Rehefa ariva ozy izy, rehefa ariva tokony ho maty masoandro dia tahaka ilay nivoanao avy tany amin'ny tany Egypta. Dia toy izy antsika amin'izay amin'ny andininy 7. Ary atsatsio amin'ny afo izy ka hany eo amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitra ao ary miverina noho ny maraina ka mody any amin'ny lainao. Zany hoe amin'ny alina zany izy. Manomboka maty masoandro, ariva ny andro 14 le maty masoandro iny zany dia maraina ny olona. Rehefa tonga amin'ny maraina, ohatrany hoe manao alim-bavaka zany, dia tonga amin'ny maraina dia hoe mody anatranonao ianao. Zany hoe ny Pasika aloha zany tsy andro atoandro zany fa diso ny fijerin'ny olona raha hoe atao amin'ny andro atoandro le izy. Fa ny andro 14 amin'ny volana voalohany ozy izy ny tenin'Andriamanitra, io no atao hoe Pasika Jehovah. Miampy famonoana zanak'ondry. Zany hoe raha andro 14 amin'ny volana voalohany fotsiny le izy, ny ariva amin'io fotsiny fa tsisy famonoana zanak'ondry, dia mbola tsy Pasika aloha izay, mbola tsy tanteraka. Na famonoana zanak'ondry fotsiny ihany koa le izy fa tsy andro 14 amin'ny volana voalohany koa, dia mbola tsy Pasika koa zany ny filaza azy. Fa reo zavatra anankiroa fameno reo zany no atao hoe Pasika. Satria ny zanak'ondry nge misy na sabata aza dia misy famonoana zanak'ondry voaloham-bolana, misy famonoana zanak'ondry amin'ny andavanandro, misy famonoana zanak'ondry. Fa reo zavatra fameno reo zany hoe andro 14 amin'ny volana voalohany amin'ny taona, miampy famonoana zanak'ondry, reo no mitambatra no atao hoe Pasika zany. Reo no atao hoe Pasika ao anatin'ny testamenta taloha zany. Io Pasika io dia sarotiny mihitsy ny Andriamanitra zany tao anatin'izany zavatra.
ny zavatra finoso moa zany hoe ity tenin'andriamanitra ianarantsika ity zany a dia raha isintsika amin'ny akapobeny aloha fa tsy jerevantsika satria mandany fotoana be mihitsy zany izy io a raha ohatra hoe jerevana daholo le atsiprien'le fombafomba fanao rehetrarehetra zany a fa raha isintsika amin'ny akapobeny aloha ao anatin'ity fampianarana ity raha misy fotoana irinao ionana dia milaza amin'izay zay le amin'ny atsipriany a aminao zany fa le tena vetiny be mihitsy ny aloha nomenanao zany a ao anatin'ilay fampianarana zay paska zay dia sarotony araka mivoalazako teo Andriamanitra ao anatin'izany paska izany satria io paska io dia nambarany aty amin'ny Eksodosy 12 fa ho lalàna mandrakizay a eo amin'ny zanak'Israely ho lazaiko aminao ihany ny zavatra finosy le izy zany rehefa avy eo fa jeren'izay fotsiny aloha tsika Eksodosy 12 andininy 14. Eksodosy 12 andininy 14. Ary izany andro zany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehova hatramin'ny taranaka faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay. Zany hoe ny paska zany a napetrak'Andriamanitra eto hoe ho tandremanareo izy ary ataonareo ho andro firavoravona. Jerevantsika manko zany hoe andro firavoravona zany koa rehefa avy eo misy ny atao hoe paska dia misy ny atao hoe andro firavoravona ny paska zany fa mametraka eto ny tenin'Andriamanitra hoe natao andro firavoravona ho anareo izy hatramin'ny taranaka faramandimby no hitandremanareo ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay. Zany hoe napetrak'Andriamanitra ho lalàna izy io ary any amin'le vity kosa ilay nivakitsika teo a dia nampidirin'Andriamanitra ao anatin'le fitoam-bavaka voatendrin'i Jehova satria misy le fitoam-bavaka voatendrin'Andriamanitra tamin'ny nampianatra zao tsika resaka sabata dia tafiditra tao anatin'le hoe fitoam-bavaka voatendrin'i Jehova tsy olombelona ny nanendry azy fa Jehova nanao hoe reto ny fitoam-bavaka izay antsoinareo hoe fivoriana masina dia tafiditra ao anatin'ny fitoam-bavaka io paska io ary raha teo amin'ny jiosy io a dia io ny fety lehibe indrindra satria ny jiosy a na any ambanivohitra be rehetrarehetra any a dia miakatra makany a Jerosalema daholo a mitandrina ny paska io a ny jiosy rehetrarehetra rehefa tonga ny paska zany hoe fety lehibe a teo anatrehan'ny jiosy zany ka napetrak'Andriamanitra zany io tao anatin'izay zavatra zay hoe ho lalàna mandrakizay zany hoe ho tandremany zanak'Israely mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby. Manamafy izy a eo amin'ny Eksodosy io ihany a 12:14 eo izy ny vaky teny a amin'ny anaran'i Jesosy ary tandrina izany zavatra izany ianareo ho lalàna ho anareo so an'ny taranakareo mandrakizay ary rehefa tonga ny amin'ny tany izay omeny Jehova anareo araka izay nolazainy ianareo dia tandremanareo izany fanompony zany ary anontany anareo ny zanakareo hoe inona no antony izao fanompona ataonareo izao dia ho lazainareo izy hoe izao ny fanompona ny paska Jehova izay mandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egipta raha namely ny Egiptianina izy fanamonjy tao an-tranontsika. Mbola manamafy izy hoe ho lalàna mandrakizay ho an'ny taranaka faramandimby. Raha manontany ny zanakareo izy hoe inona ny antony izao fanompony izao dia azavainareo hoe zao ny antony izao fanompony izao a dia mifandalovan'i Jehova.
raha jerena zany zay hoe tena hoe inona marina moa zavatra finosin'ny Paska. Tantara moa dia ny zanak'Israely nandevoziny Egyptianina tao amin'ny tany Egypta. Na ny fanompoana izay nataony zareo dia tsy afaka nanompo an'Andriamanitra tena hoe araka ny tena fanompoana izy. Ny fiainana andavanandro dia tao anatin'izay hoe fanandevozana izay. Fa tamin'ny fotoanan'io Paska io, iny harivana iny Paska iny, no namohan'Andriamanitra ny zanak'Israely nivoaka tao an-tany Egypta. Iny le nanafaran'Andriamanitra hoe teny tamin'ny Mosesy izy hoe andalo Jehova ozy izy dia andringana sy tsara. Dia nge jerevantsika mihitsy ny soratra masina eo amin'ny Exodosy 20 manambara an'izay hoe hitsara ny Egyptianina Andriamanitra, ny Andriamanitra ny Egyptianina. Eo amin'ny 12 Exodosy 12 fa andeha hamaky ny tany Egypta zany alina zany aho, ka hamono ny matoa rehetra eo amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny Andriamanitra ny Egyptianina dia ho tsaraiko avokoa izany Jehova. Ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay itoeranareo. Ary raha mahita ny ra aho dia andalo anareo ka tsisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egypta aho. Eo ihany zany. Zany hoe iny Paska iny dia fandalovan'i Jehova zany. Izay fandalovan'i Jehova zay dia misy zavatra fiantraikany zany, izay fandalovan'Andriamanitra zay. Ka ny fiantraikan'izay fandalovan'Andriamanitra zay dia nitsaran'ny Andriamanitra ny Egyptianina. Fa ny lamatoa rehetra tao amin'ny Egyptianina dia tratran'ny fahafatesana avokoa, na hatrany amin'ny mpanjaka sy ny olona ambony, ny olona tonona, hatrany amin'ny biby fiompy sy ny rehetra zany izay lamatoa rehetrarehetra dia ripaka maty avokoa. Fa ny zanak'Israely tsisy ny kitihana mihitsy ny tao an-trano, ary ny tao anatin'izay fotoana izay namohan'Andriamanitra, tena nanaiky an'izay mpanjaka hoe nampiandro an'ny Mosesy izy dia hoe mandehanina nareo, manompo an'i Jehova, eto izay fanananareo rehetra tao anaty. Ary Andriamanitra moa ny teny hoe ataoko mahita fity eo amin'ireo Egyptianireo nareo dia nandeha ny zanak'Israely gataka firavaka zay zavatra nilainy dia nahazo an'izay zavatra rehetra nangatahany tao anatin'izay fotoana. Zany hoe fotoana anankiray ngeza zany izay Paska izay teo amin'ny zanak'Israely, satria namohan'Andriamanitra azy tao amin'ny tany fanandevozana ka ahafahany hanompo an'Andriamanitra ary niala tao anatin'izay fanandevozana izay tao anatin'izay fotoana izay. Ary izay mihitsy ny tian'Andriamanitra marihana hoe nametrahany hoe manomboka izao fotoana izao dia apetraka ho lalàna ho tandremanareo zany Paska zany hatramin'ny taranaka reo faramandimbo izy mba ho fahatsiarovana izay namohan'Andriamanitra sy ny fandalovan'Andriamanitra teo amin'izany tany Egypta zany, ka namonjeny ny zanak'Israely ary nitsaran'ny Andriamanitra ny Egyptianina tao anatin'izany vanim-potoana zany. Zany hoe nisy famonjena ho an'ny zanak'Israely tao anatin'ilay fotoanan'ny Paska izay namen'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ireo ka nataony tandremana. Ary namepetra mihitsy aza ny tenin'Andriamanitra ty amin'ny Nomery 7 hoe izay tsy mitandrina ny ozy izy dia foanan'Andriamanitra tsy ho isan'ny Israely. Nomery 7:17 fa ny olona izay madio sady tsy lasa
davitra nefa tsy mety mitandrana ny paska dia ho fongorona tsy ho amin'ny firenena satria tsy nanatitra ny fanatitra ho an'i Jehova tamin'ny fotoanana izy homelika izany olona izany ary atreo izany. Eto ny tenin'Andriamanitra dia mametraka mihitsy. Raha misy olona ozy izy, olona madio, sady tsy lasa lavitra nefa tsy mitandrina ny paska. Izany hoe raha misy olona tsy madio izany amin'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha, raha vao miditra paty ilay olona dia izay ny ilazana anazy hoe maloto izany rehefa miditra paty izany. Izany hoe raha misy olona izany tsy nisy olona niditra paty izany ka tonga ilay fotoanan'ny paska ilay andro 14 amin'ny volana voalohany tsy niditra paty izy, tsy lasa lavitra ihany koa izy, kanefa miziroziry fotsiny izy tsy nety nitandrina ny paska tamin'izany vanim-potoana izany. Toy izy Andriamanitra hoe fongorona tsisany Israely. Homeliko izany olona izany ozy izy satria tsy nanatitra ny fanatitra amin'ny fotoanany. Homeliko izany olona izany ozy izy. Meloka. Izany hoe tsatra ny fanameloana ny olona izay tsy nitandrina. Ary izay angeny nahatonga an'Andriamanitra hoe natao aloha ilay volana voalohany ahafahany zanak'Israely nitandrina amin'ilay paska. Ka raha sendra tsy nahatandrina an'ilay paska izy noho ny antony hoe nisy faty tao amin'ilay tokantrano, na tsy teo amin'ny toerana mihitsy ilay olona tsy tonga taty amin'ny toerana, lasa lavitra. Dia nasiana ny volana faharoa, dia 14 amin'ny volana faharoa indray. Izany hoe raha ny sitrapon'Andriamanitra zany tsisy zanak'Israely tsy ho tafiditra n'io paska io avokoa, fa hoe tandrina paska avokoa ny zanak'Israely rehetrarehetra. Ary efa napetra moa hoe ho lalàna mandrakizay izany teo amin'ny zanak'Israely. Zay zany ny paska raha nijerevantsika aty amin'ny testamenta taloha zany. Fa ho jerevantsika kosa aty amin'ny testamenta vaovao hoe inona ara natao hoe paska ihany koa, mbola zay tsy miova ve sa ahoana ny aty amin'ny testamenta vaovao. Hovalitsika izay fanontaniana izay izay rehefantsika ny tenin'Andriamanitra Korintianina mamaly an'izay. Korintianina voalohany toko 5. Korintianina voalohany toko 5 andininy 7. Korintianina voalohany toko 5 andininy 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Esory masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, araka izay tsy misy masirasira anareo fa voavony Kristy paska ho antsika. Eo indray zany aty amin'ny testamenta vaovao. Ny aty amin'ny testamenta vaovao zany taloha zany dia hoe famonoana zanak'ondry. Fa aty amin'ny testamenta vaovao zany natao hoe paska, dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa voavony Kristy paska ho antsika. Izany hoe nisy famonoana tary zany, nisy zavatra maty tary, dia zanak'ondry. Fa aty amin'ny testamenta vaovao zany tsy zanak'ondry intsony, efa soloany Jesosy Kristy tena zany ilay zanak'ondry. Satria ny zanak'ondry dia tandindon'i Jesosy Kristy araka ny tenin'Andriamanitra hoe Jaona moa ny teny izany hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao izany. Izany hoe tandindon'i Jesosy ho faty izany ilay zanak'ondry, dia natao napetraka aloha ny zanak'ondry ho lalàna nandraisana famelan-keloka moa ny famonoana zanak'ondry taloha. Raha misy manota dia mamono zanak'ondry dia ao anatin'iny nandraisana famelan-keloka zany. Fa natao aloha izay fanompon'izay araka ny tenin'Andriamanitra hoe nandeha aloha ny voalohany izay ilay hoe ao anatin'ny fanekena taloha dia ny ety anatin'ny fanekena vaovao, izany hoe mandra-pahatonga n'ilay fanekena vaovao taty amin'i Jesosy Kristy dia nalefa aloha ilay zanak'ondry zany.
fa vitan'izay zany ny fotoana n'la zanak'ondry a dia nitsatsehatra zay ny jesosy nanolotra ny tenany teo aminazy fijaliana dia ny paska zany aty amin'ny testamenta vaovao a dia jesosy kristy a maty teo amin'ny azy fijaliana ray zay. Faharoa manarakarak'izay a dia tsy miova nge le daty zany tsy miova. Tany amin'ny testamenta taloha izy le fa 4 ambin'ny folo amin'ny volana voalohany dia ohatr'izay koa zany hoe le zanak'ondry fotsiny niova an' jesosy kristy fa le daty tsy miova. Raha jerevantsika ngeny ny filazantsarany jaona toko fa 7 ambin'ny folo, filazantsarany jaona toko fa 7 ambin'ny folo a andininy fa 4 ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary andro fiomanana ny paska, ny andro tokony tamin'ny ora 9 dia hoy izy tamin'ny jiosy, indro ny mpanjaka anareo, fa ny antso ry hoe eto ombona amin'ny hazo fijaliana izy. Io pilantany taminy, ombona amin'ny hazo fijaliana va ny mpanjaka anareo? Ly olona sy ny mpisorona namaly hoe tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara izay, ary tamin'izay Pilaty dia nanolotra azy taminy mba ombona amin'ny hazo fijaliana. Any hoe Jesosy ombona amin'ny hazo fijaliana zany andro paska, araka ny tenin'Andriamanitra andro fiomanana amin'ny paska. Zany hoe tao anatin'ilay andro fa 4 ambin'ny folo, satria paska le taloha le mbola nisy hatramin'izay iny a no mbola nitoy tatia io paska izay nivakitsika teo io. Dia tao anatin'le fotoana ny paska andro fa 4 ambin'ny folo amin'ny volana voalohany amin'ny taona io mihitsy zany Jesosy Kristy a no natolotra vonoina teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe raha jerena zany aty amin'ny testamenta vaovao natao hoe paska dia ny daty a andro fa 4 ambin'ny folo amin'ny volana voalohany amin'ny hariva faharoa ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Reo ny atao hoe paska zany. Ny olona miteny hoe paska isan'andro dia izay le tsy mampitombona le paska isan'andro. Aiza misy hoe andro fa 4 ambin'ny folo hariva ny andro fa 4 ambin'ny folo amin'ny volana voalohany amin'ny taona ve zany ve dia ety isan'andro? Tsy mety. Raha ohatra raisin'ny olona, ary zay mahadiso hevitra ny olona zany mieritreritra hoe paska foana isan'andro, tsy andro fa 4 ambin'ny folo amin'ny volana. Io nge reo mitambatra zany no atao hoe paska tahaka ny tary amin'ny testamenta taloha tary. Andro fa 4 ambin'ny folo hariva ny andro fa 4 ambin'ny folo amin'ny volana voalohany a miampy famonoana zanak'ondry. Dia ohatr'izany koa ny andro fa 4 ambin'ny folo amin'ny volana voalohany a amin'ny taona miaraka ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Reo natao hoe paska. Ka raha misy milaza hoe paska isan'andro, tsy tombona mihitsy zany paska isan'andro zany. Raha misy ihany koa milaza hoe novaina satria Jesosy le niteny sy nanafatra tamin'iny hoe zao ny atao vao fahatsiarovana amin'le fandraisana fanasan'ny tompo, dia hoe rehefa mandray fanasan'ny tompo indray natao paska, satria isaka mandray fanasan'ny tompo dia manao hoe paska. Le izany hoe zavatra anankiroa mifameno hoe, fa tsy zavatra tokany tsy tanteraka mihitsy zany mahapaska raha vao misingana izy tsy ampy le izy. Fa ny atao hoe paska dia ireo zavatra reo. Ka raha ny paska zany aty amin'ny testamenta vaovao dia mazava ho azy a fa andro fa 4 ambin'ny folo amin'ny volana voalohany ihany natao hoe paska. Raha mandray fanasan'ny tompo ny olona matsiaro fotsiny. Io le fahatsiarovana nge na amin'ny paska zany na amin'ny andavanandro, na amin'ny fotoaninona na amin'ny fotoaninona ianao mandray fanasan'ny tompo dia mahatsiaro, fa tsy azo lazaina hoe paska. Ao anatin'ny paska nge misy fandraisana fanasan'ny tompo dia mahatsiaro zany ao anatin'ny paska mihitsy dia mahatsiaro ao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Amin'ny andavanandro mahatsiaro, fa tsy midika zany hoe zany no atao hoe paska zany. Fa misy ilay atao hoe hitantsika hatramin'ny voalohany hoe misy ilay hoe fitaka, misy ilay mamotika ao anatin'ny fahamarinana, misy ilay tsy tafiditra ao anatin'ny fahamarinana zany. Ka reo zany ny paska ao anatin'ny testamenta vaovao. Misy fampirisihana ve ao anatin'ity testamenta vaovao ty hoe tokony mbola tandremana,
ny olona manko milaza fa misy mahita hoe foana ary misy milaza samy laza mihitsiny zay le hoe mamadika amin'ny marina le hoe marina avadika eo diso a de ny diso a avadika eo marina fa hoe izay mitandrina paska tsy ho any an-danitra zay zany hoe ny fahakalazana ny paska nge de fahakalazana ny aniversera nahafatesan'i Jesosy Kristy zany hoe enao atsiaro akalaza ilay andro lehibe eritrereto tsara raha fa nataon'Andriamanitra andro lehibe ny famonjena zay netiny teo amin'ny zanak'Israely namoahany any zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta tena nataon'Andriamanitra andro lehibe nakalazana paska ary hitantsika teo hoe sarotiny be mihitsy ny Andriamanitra fa foanana tsy anisan'ny zanak'Israely izay rehetra tsy mitandrina paska tao anatin'izany fotoana maika vary ava-malala hoe zany andro nahafatesan'i Jesosy zany ve no amavainina indray tary aza tena nataon'Andriamanitra mafiorina maika ve fahatihany tena hoe tsy ny zanak'Israely tsony no vonjena tao anatin'ny paska fa zao tontolo zao mihitsy satria ny zavatra finosiny fahafatesan'ny Kristy ry ava-malala dia tena famonjena lehibe ho any zao tontolo zao satria nisy raha nalatsaka tao tena ny natolona zany hoe lay tena nahafatesan'i Jesosy ane dia zao tontolo zao lavitra an'Andriamanitra taloha fa noho ny raha nalatsaka Jesosy io dia io araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe fanavotana fampihavanana lay lavitra taloha afaka manakaiky an'Andriamanitra andraisana ny famelan-keloka fampodiana araka ny tenin'Andriamanitra hoe fampodiana ny fony ray ho an'ny zanaka ary ny zanaka ho amin'ny ray zany tena hoe ahafahantsika mitodika ao anatrehan'Andriamanitra dia izay famonjena izay vitan'i Jesosy ka enao mankalaza le izy indraina zay le olona hoe very manisy lanja le famonjena zay nataon'i Jesosy Kristy le mitandrina ny paska ngery ava-malala tena hoe manisy lanjany lay fanavotana sy lay famonjena sy lay fanolorantena zay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tena hoe mampisy lanjany sy valerany ao anatin'izany zavatra zany dia zany indray ve no avela ary ny soratra masina ara no nitaky an'izany mihitsy verenantsika fa kino lay Korintianina 1:5 manomboka eo amin'ny 9:9 eo amin'ny 9:7 izy le mivakitsika teo hoe fa voavony Kristy io sisy paska ho antsika dia ny 9:5 dia zao mivoalaza ny soratra masina ka dia aoka isika hanao andro firaviravona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolo-po sy faharatsiana fa mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarina baiko ny mena eto ry ava-malala baiko ny mena eto aoka hanao andro firaviravona ozy izy eto aoka hanao andro firaviravona zany hoe efa paska maty ho antsika Jesosy dia ozy koa aoka hanao andro firaviravona tahaka zany hoe miverina indray zany le tarian'le taloha tariny mena baika hoe manaovinareo andro firaviravona ary lalàna ho anareo zany hatramin'ny taranak'areo mandrakizay dia eto ny tenin'Andriamanitra miteny hoe aoka hanao andro firaviravona zany hoe le andro firaviravona tary amin'ny testameta taloha no mbola tohizana ty amin'ny testameta vaovao zany satria eto indrindra zany tena misy lanjany kokoa no lay paska taloha zany tokony misy lanjany kokoa ary raha misy ny famezam-boninahitra amin'ilay paska tokony ity amin'ny testameta vaovao ty aza no misy famezam-boninahitra bebe kokoa ao anatin'izay zavatra izay ka mbola mitoy moa ity fandaharany ity teny ny tenin'Andriamanitra teo manaova andro firaviravona dika zany hoe manaova paska zany dia ho jerevantsika zany hoe ahoana zany andro firaviravona ny paska izany
hoe inona le andro firavarafona satria hoe manaova andro firavarafona dia ho jerevantsika le andro firavarafona le mibakona tary hoe firavarafona ny paska dia mitoy moa rehefa aveo le hoe pentekosta zany fa ianarantsika mbola misy mitoy ty fandaharan'ity satria mbola misy fanazavana bebe kokoa zany hoe inona zany andro firavarafona zany dia eo amin'izay vao tena hitantsika hoe ahoana ny fipetrany amin'le tsy mitandrina paska dia ahoana ny fipetraka amin'le mitandrina paska ho hitantsika ao anatin'ny fandarana manaraka izay dia jerevantsika ao anatin'ny fandarana manaraka koa ilay andro firavarafona hoe inona le andro firavarafona teneniny tenin'Andriamanitra eto hoe manaova andro firavarafona ozy izy a satria paska ho antsika Jesosy satria tapitra ny fotoanantsika dia ho hitanao anatin'ny fotoana fampianarana orinany ty fampianarana ity a manaraka ny fanazavana an'izay hoe andro firavarafona zay a fanazavana an'izay hoe raha tsy mitandrina paska ny olona dia ahoana raha mitandrina ny paska ny olona dia ahoana tena tafiditra ao anatin'ny fitakiana efa tafatsofoka aloha zay raha io andro firavarafona io tokony tandremana zany ny paska fa azava kokoa izy a aorinan'ny fandarantsika manaraka sotranao a manaraka n'izay fandaran'izay a vavaka isika kehitriny ray masina sotra be dehibe eo anatrianao zay tamin'ny alalany ty fandarana kasika n'ity paska ity tompo mbola mitoy mo izy io satria vao namaky izay teo hoe aoka anao andro firavarafona ianareo ao anatin'ny fotoana manaraka no anazavanana zany andro firavarafona zany engane mba holiana trany ao anatin'ny fampianarana ao ny tsirairay avy sy ny sambatan'olona petraka feno amin'ny anaranao Jesosy Kristy zao fampianarana zao mba hakasika ny fon'ny olona azava sain'olona fa namasinao tena anazavan'izy ireo tokotompo amin'ny anatin'izany fampianarana izany sotra indrindra Jesosy sotra tompo malala aleluia amen eny ary fa manatenanao mbola anaraka ny fandarana manaraka manao velomanao Pasteur Maurice Akodoarmana velomana finoana sy famonjena finoana sy famonjena ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao toriteny fampianarana alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsisy kilema sy ny fampianaran'i Kristy hidiranao amin'ny fiainana mandrakizay izay irahanao amin'ny Pasteur Maurice Rakotoarmanana sy ireo mpiara-miasa aminy fa ho voalazany ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy manana ny ray sy ny zanaka epistily Jaona faharoa 9:6